Azavana tetombenombiany fa mikasika ny fikarakarana ny dossier, ny fikirakirana ny dossier ao ny atao amin'ny ATT izay misolotena amin'ny fanjakana dia ao koa ny amin'ny opérateur téléphonique. Ny zavatra mitranga 4000 dossier izay nareo ny tonga aty ahoana ny 2000 no be tamin'ny voalohany iny zany fa tsy situation zao tsony zay. Mahatonga an'izay zavatra zay dia vita ny fandraisana ny dossier atao amin'ny ATT dia omena ny opérateur. Ny opérateur omena vola dia mampita azy via mobile banking hozy tsika amindreo asampanasa tsirairay avy reo ndray mbola manao vérification ny propriétaire, numéro automobile sy numéro téléphone. Rehefa tsy mifandray izy telo reo dia verenana atao contrôle indray mandeha zany le dossier zay mahatonga an'le izy tsy mifanaraka eo no eo fa tsy zay dossier voaray akory dia payena eo no eo. Efa nataoko hoe maromaro ihany no fanamariana nanaovana an'izay zavatra zay. Dia tiako mariana koa fa ataoko fampatsivana farany angamba sisany amin'ity amin'ny fandraisana an'le dossier efa maro zay atao hoe fanentanana sy filazana nataony taty aminay mikasika an'ireo olona tokony i-bénéficier na azo an'izay compensation zay dia efa mamaraparany zay dia efa mandaminy reo données eto am-pelantananay dia mandosy isanao taonay.